ahoana marina? Mbola atory mitsangana foana ve? Mamita fe-potoana iasana sisa, fa raha izay fagagana everina fa ho ataony ny fanjakana ity momba ny fandrosoan'ny firenena. To lavitry ny kitay ny afo. Fitantanana miainga amin'ny toe-zavatra miseho raha teo no eto, fa tsy misy soro-dalana mazava eo amin'ny teboka aisika zao, ary teboka aiza no tanjona. Miakatra ny vidin'entana ilaina andavanandro. Dia ina aloha no ifantohan'ny fitondram-panjakana. Mivadika ao raharaham-pirenena mihitsy hoe anafatra samby roapolo isika. Mihodinkodina eo ny andro sy ny fotoana. Maindray ny transformateur anjirama tany Andekaleka. Dia iny no lasa raharaham-pirenena. Ritina lavabe hoentina mandoka sy manome voninahitra ilay filoham-pirenena, ary izy mihitsy no midina antsehatra. Saingy arakaraky ny dinany tany no nanimpiakatra ny alavan'ny delestazy isatrany amin'ny 12 raha tsy miato be izao. Miankina amin'ny kihana amin'ny Facebook sy ny toedra ramoseo izay tsy ampoizina ny fitantanana ny firenena, fa tsy misy soro-dalana mazava izany entina hitantanana nyity firenena ity. Zary famafazana fampanantenana no manamarika ilay fitondram-panjakana, ary tahaka ny tsy misy mpitondra afa-tsy ilay olo-tokana, ka iny hatrany no ezana asongadina. Indraindray to tsikaritra hoe mamorona olana, avy eo mitondra vahaolana mba ahatonga ny olona iopsidera ilay filoha. Tafiditra ao anatin'ny lalalalan-tsaina filalaovana saim-bahoaka na ny stratégie de manipulation de masse ity fitondram-panjakana ity. Telo taona ny tantanan'ny firenena izao. Ekena fa maneho antsara hoe miasa, mahavita zavatra, nanangana fotodrafitrasa ary laza fa mbola anangana betsaka. Raha ireny no ifampitanisa mba nahavita ihany koa ny hafa, ary mety na intsindro sy nanavaka ny tena ilaina maika sy ny kirendrarendra sy ny seho ivelany aza. Efa niditra amin'ny taom-pifidianana isika zao amin'izao fotoana izao. Nively rano sasany anefa ity, to mbola tsy hitanohanoha, ka asa hoe amin'ny fomba hoana no isiany fahagagana. Raha nisy ny hoety manana, efa ely ireny natao, fa matoa aloha mihisatra dia ny vola mihitsy no mpitsampy na tsy misy, ary ilay paikady mihitsy no nandamoka. Izay IM zany to efa nately ny fotoana, izany PM izany to adino, ny vely rano zarytsy anjery sisa, ny plan marsal tsy hita izay vokany. Dia hoy ny mpanao politika hoe tsy iova mihitsy ny fiainan'ny malagasy, tsy iova ny fiainan'ny malagasy mihitsy zany, satria nahoana izy mbola alohany eo. Avy amin'ny daholo nge zavatra rehetrarehetra mipoitra e. Ny ministra zany nge manao zavatra teneniny, zavatra mibaikobaiko no azo ny ministra manao zavatra teneniny. Eritrereto fotsiny raha hoe téléphérique zany ve misy ilana zany ve to Antananarivo. Io téléphérique nge ka fandehanan'ny olona mandeha makany any amin'ny tendrombohitra ray, mepita any amin'ny tendrombohitra ray, any amin'ny lanizy. Fa raha eto Antananarivo no asianao téléphérique ohatrany tsy matotra, tsisy famatorana. Le téléphérique ataonao nefa ny vahoaka tsy mihinan-kanina. Ny jiro araka ny teninao teo tsisy, ny rano mbola miala tsiny amin'le fitenenana fa ranodiky no an'ny olona, no an'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Zany nefa tena fanapozinana vahoaka mihitsy zany, fa raha io no atenaina miala tsiny aminao ary vahoaka, fa aza ny tenako narina fa ny teniko fa tsy havita ninninona ho an'ny malagasy io, tsy teraka ninninona ho an'ny malagasy ny fanovana gouvernemanta sy ny fisiny indrindrindrindra ny fisiny io filoham-pirenena io. Zay ny hitako hoe manaraka mba hafidio tsara zay mba olona fidiana, fa aza dia miady loatra nyity bogosy hoe sy ny karazany ity, fa aloha izay tsy havita ninninona, tsy hanova ninninona, hanova gouvernemanta injato inarivo ary izy na hanova prime ministre injato inarivo ary izy ny eo ihany ny eo, tsy hanova ninninona raha tsy izy mihitsy ny miala tsy hevitra. Marina mihitsy izay voalazana izay. Ny an'ireo firenena hafa efa zavatra hafa no iazakazahana ankehitriny, satria efa miarina ny toe-karena ary anaovana etsika manokana mihitsy ny fanarenana izany. Ny antsika eto Madagasikara, telo taona ny fitondran'ny Rajoelina sy ny fampanantenany. Mbola olana ny jirama, mbola olana ny vidim-piainana, mbola olana ny tsy fandriam-pahalemana, mbola olana ny fampanjakana tena demokrasia.
eny fa na efa ty amin'ny taona 2024 aza. Mazava ny anton'izany dia ny tsy fihananany Rajoelina sorodalana mazava amin'ny fitantanana ity firenena ity. Dia miverina tokoa amin'izay ilay fanontaniana izay nataony fonizy mbola nanohitra ny fitondrana Rajoelina mampianina ity hoe koa mametraka fanontaniana aminareo ary ankehitriny amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto, misy ve ny fandriampahalemana? Mahafa-po ve ny jirama? Ampy ve ny sakafo malagasy? Misy ve ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana ny asa-panjakana? Ampy ve ny université? Misy asa ve ny tanora? Ampy ve ny sekoly? Mahavelona ve ny karama? Misy ve ny fitsaboana mahafam-po? mba tsapany filoam-pirenena ankehitriny io ve ny hoe ireo ny tany sain'ireo ange no iainany vahoaka malagasy amin'izao e. Ny tsapany maro amin'izao dia fitaka bevava no nataony Rajoelina tamin'ny vahoaka malagasy. Fa lala voatango ny vahoaka ankehitriny. Ny fampanantenana tsy mety tapitra, fa isaky ny mihetsika dia misy foana ny fampanantenana adrisa atao amin'ny vahoaka. Hoy indrindra mantsy ny mpanaradia ny fitondrana ray ity, raha naneo ny fanapahan-keviny amin'ny tsy haina rany intsony ny filoam-pirenena ankehitriny io taty aoriana. Raha ny vahiny tamina fahitalavitra rahavavy ny tenany hoe efa tany amboalohany zany efa nisy endrika na zavatra hoe kiatrano kiavakavana clan nisy zavatra somary ny forsena zay nahatsapana hoe inona moa zany ao anatin'le projet NIM ny zavatra mety hoe ho tombontsoa ny vahoaka madinika ao anatin'le izy. Mbola malagasy nona mividy sakafo lafo, na te hanao trano mividy ciment lafo, zao koa ny koba-mbary sy hatramin'ny mofo gasy hiakatra daholo etc. Marina mihitsy izay nambaran'izay. Mila tonga saina ny vahoaka malagasy fa natramin'ny vidin'ny mofo gasy ny ramanonaka aza miakatra, ny mofo dipaina miena ny abehana. Ndao atao hoe olana madinika izany, fa mba ahitany Rajoelina vahaolana ve? Nandritry ny 3 taona angarangidina mbola olana sosialy foana no iainan'ny malagasy, kanefa dia nilaza fa anafaka ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahantrana mangitsokitsoko. Hoy indrindra mantsy izy tamin'ny fampelezan-kevitra hoe afaka 5 taona zany dia aleo tena ara-tsakafotsika. Za dia ho filoam-pirenena itsinjo ny farim-piainana ny vahoaka malagasy, miala any amin'ny herinaratra zany makany amin'ny sakafo, le kapoka ny vahoaka malagasy mihitsy no jerevako, zany hoe le vidim-bary, vidina menaka. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe izany tokoa ve ny zava-misy ankehitriny? Ilay kapoka manara-penitra aza tsy hitakory hatramin'izao, mahamenatra, ary tsy tokony ireharehana mihitsy ny hoe vary no foto-tsakafon'ny malagasy, kanefa dia manafatra vary aman-taonina isan-taona. Tokony henatra ho azy ny filazana hoe izy 100 hitondra vary eto amintsika, kanefa isika manana tanimbary be midadasika afaka volena. Inona ny trano sainany tany tsampamokatra? Fa angatsy tany mamokatra i Madagasikara. Aiza ilay hoe fahavitantena ara-tsakafo hotratrarina ao anatin'ny fotoana fohy ka hamatsiny any ivelany indray aza i Madagasikara. Ilay tramway nolazaina fa efa teny ambony samby tamin'ny taona 2024 tsy tonga ihany mandrakity androany. Mba elanelany tany manahoana loatra re izany e. Isika ve dia mino fa tsy misy antony manokana ny sisiany amin'ny fanaovana io teleferika io? Dia tena famahana ny olana fitohanana ve no tena antony? Angamo misy fitohanana eny amin'ny laoty. Aleo ary mba niny kokoa ilay flyover ty Tsianosy zato tsy nety vita hatramin'izao iny. Raha resaka fitohanan'ny fifamoivozana ihany no resaina, dia tena teleferika io ve no maika sy lara-pahamehana amin'izao ka andanimbolana titrosana aza? Vahoaka malagasy firy ary tatsaha firy no velona amin'ny vola tokony anaovana io tetikasa io, raha anaovana toadrano sy fanosenany tantsaha, na ny setra tsy miankina fotsiny ny vola entina manatanteraka io tetikasa io. Aleotsika manafatra vary toy izay ilay teleferika tsy ho vite, izay ilay fitondrana manara-penitra ty fivoarana. Nanona aza mitaingina teleferika dia voky ny vahoaka,
efa na mijery azy mitsingevana avy eny amin'ny lahoty fotsiny aza. Ny tiana olazaina de izao, mifoaza ry malagasy fa 3 taona teo amin'ny fitondrana aza, mbola olana efa tamin'ny tondrasa ihany no iainana ankehitriny. Nanomboka ny taona 7 nanaovan'ny fanonganam-panjakana teto, ny amora nohony tamin'ny fitondran'ny filomarika Ravalomanana ve ny fiainana amin'izao. Nanahoana ny delestazy, nanahoana ny vidim-piainana, nanahoana ny sandam-bola, nanahoana ny sehatra tsy miankina sy ny fandraharana, nanahoana ny sehatry ny fananan-tany. Santionana ireo etsy andanin'izay. Nanahoana ny fanajana ny zo fotsitra maha-olombelona sy ny asiny mahamalagasy ny malagasy. Dia mbola atory mitsangana eto foana ve? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?